mitety bidy iray hetsy dolara ny totalin'ireto fitaovana informatika sy teknika natolotry ny agence de coopération internationale coréenne ho an'ny météo malagasy ireto. Ahitana calculateur sy serveur lehibe iray, solosaina fampiasa ambirao 1.7, solosaina hazo etiketina 7, disque dur N, modem 5.20 miaraka amin'ny kojakojany avy. Samy hahazo amin'ireto fitaovana ireto ny météo eto amin'ny Foibe sy any amin'ny faritra mba ahafahana miserasera amin'ny fomba faran'izay haingana ny faminavinana ny toetrandro eto Madagasikara. Nambaran'ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro Ramanantsora Marcel Benjamina fa fanatanterahana ny voarakitra ao anatin'ny PND tamin'ny taona 2012 ao amin'ny teza fahadimy izao vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny Koreana Tatsimo manabe vony serasera eo amin'ny filazana sy fizaram-baovao ny toetrandro izao, isorohana na analefahana ny fiantraikany loza voajanahary amin'ny fiainana andavanandro ny mponina no tena tanjona lehibe efa voadinika tao anatin'ny PND. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny asa fampandrosoana ny firenena iray ny sampany famantarana ny toetrandro noho izy afaka maminavina mialoha no sady ara-tsiantifika ny fivadibadiky ny toetry ny andro. Manana manam-pahaizana fantatra izao tontolo izao momba izany tsika eto Madagasikara ka nampitombona tanteraka ny vinavina nataon'ny météo malagasy amin'ny tranga ianantsika ankehitriny eto anivon-tany dia ny tsy fisinorana amin'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro. Anaovana antsopava aminareo mpanao gazety izy tamin'ny septambra tamin'ny herintaona ny efa nanao zareo tato amin'ny météorologie nanambara hoe isy fotoana ampisy maintany be mihitsy aty amin'ny faritra fivon'ny Madagasikara aty aza. Tamin'izay moa sarona tao anatin'ny ady hevitra hafitsika dia adino zany tarehin-javatra zany. Fitaovana zay azo androany reto zao vao mainka mbola hanamafy tena any satria manana an'le compétence tsika amin'ny izy. Ampin'ny fitaovana raitra ohatran'izao vao mainka tena afaka tsara mampifandray amin'izay ny fanaovana amin'ny prévision météorologique amin'ny asa famokarana eto Madagasikara. Nanome tokony teto amin'ny sampany famantarana toetrandro fa anatin'ny fotoana fohy dia ho tonga any am-pelantanan'ireo solon-tenan'ny météo any amin'ny faritra avy ireto fitaovana ireto.